Viva 98.8. Azava fandarina eto mionja-peo Viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'izay ora toandro ka hatramin'ny ora sasany fa makafakana ara-politika sosialy toe-karena ny makafakana fodefoy voalohany metintsika dia ny seho ara-politika ihany aloha ny seho ara-politika misy eto amin'ny tany sy ny firenena dia ataontsika hoe mbola betsaka ny etika sy ny fidélité politika tsy anana ny mpanao politika ny akamaroany ny mpanao politika tsy ny mpanao politika rehetrarehetra fa ny akamaroany fa misy kosa manana an'izay fa ny tsy fantatro hoe malaina ny akatahaka an'izay ve sa mety mafimafy manaraka an'izany hoe etika sy fidélité politika zany sa inona mety sakana ao anatin'ny saina mba hoe horindran-damina ao anatin'izay ny zavatra tiako resahana ao anatin'izany ry mpiaino jaina dia izao raha miresakitsika resaka fanavozana dia io fanaovana politika eto Madagasikara io tena mila avozina sy mba tena atao mendrika ny zavatra tiako tenenina manko dia ity fa makafakana ny etintsika rehefa nitranga ny toe-javatra nyseho tamin'ny ny elan'ny filoha teo aloha ny elan'Andriamatoa Rajoelina zany dia taddio tsara fa nandritra ny tondrany zany dia nisy ny fotoana nanehoan'ny vahoaka malagasy ny safidy ny filoham-pirenena zany ny filoham-pirenena voafidim-bahoaka ny tiako kasahana dia misy vahoaka ny fidy ny solombavambahoaka nisy vahoaka ny fidy ny ben'ny tanàna nisy vahoaka ny fidy rehefa resaka hoe safidim-bahoaka zany fa ny zavatra hita sy tsapa tao anatin'izany rehetrarehetra zany zay ny ataoko hoe le fomba fanaovana politika eto amintsika oka iverina amiko ka diso io mila fanamboarana sy fanavozana tena tokony mendrika mihitsy satria ny olona safidim-bahoaka zany tena atao hoe saripady zany raha ny tena marina zay zany ny zavatra misy ary rehefa hoe safidim-bahoaka ny olona anakay dia nisy vahoaka zany ny fidy tao dia ataontsika hoe tonga tamin'ny fotoana ny nalalana ny filoha teo aloha zany dia fa lasa iny aloha na izy ary dia nametraka fahendrena tsy nametraka tabataba tsy nampifandrafy malagasy satria eo aloha ny zavatra nisy fa ny zavatra tokony ho hita sy tsapa eto zao tsika samy gaga daholo hoe etsika ohatry reny ve ny tokony ampiala n'le filoha tondra fa makafakansika eo fa manana solombavambahoaka firy tao amin'ny assemblée zay antsoina hoe irmara isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina raha mifahitako an'izany dia ireo solombavambahoaka ireo ihany dia nahavita nampiravina ny olana nisy tao anatin'iny tompoko satria nahoana avy amin'ny vahoaka firy manerana ny distrika sy ny faritra ny olona ny fidy an'ireo solombavambahoaka ireo
zavatra azo nefa eo nareo afaka miteny sy milaza satria mpanara-maso faharoana karaka an'izay ao anatin'le etika sy fidélité politika zany raisiko amin'ny akapobeny le izy mety hiteny hoe aka le politika anie tsy izany mampatika non tsy izay ao anatin'ny olana mitrarintsika tsy tenin'ny problème nasoa ny mbava-mbahoaka hoe sanatry mivava misy nananao foana na salam'izany zay olomba fe indray tsy hidirantsika iny na kely varavety ary fa ao amin'le firaisan-kina zay tokony hoandry masona raha ny vahoaka malagasy ny joroana any mahaenao anao amin'ny maha olomba fidy anao tao anatin'ny antoko anao zay ny tokony fierté ho hita amin'ny malagasy tao anatin'izany fa indrisy tsy zany tsy nirymara rehetra nefa fa samy mitsara teny nareo irimara fa fantatr'ireo olon'ireo ny irimara tena irimara dia irimara tsy tena irimara fa betsaka ny remarka hita tao anatin'le fanaovana politika tompoko nandritra amin'ny fotoana nitondrana tetezamita tamin'izany fotoana tetezamita aho tamin'izany fotoana nitondrana Andriamatoa Rajoelina ataoko bravo daholy satria firaha mitatana ny tao bravo daholy ny entité politika rehetrarehetra tena oza hoe satria nahoana ny anaovako azy bravo tamin'izany dia navita asa navita hôtel de ville tao anaty vetraka amin'ny fotodrafitrasany asa ny firaisan-kina tao anatin'izany na teo ary ny disadisanaady seza sy ny sisa fa tena hoe ny asa zay zany dia fa sehatra anankiray entina hitsarana amin'ny mpanao politika hoe afaka mirahina amin'ny zavatra tsara ka ho reharehan'ny vahoaka sy ny malagasy eo anatrehan'ny sehatra ara-politika rehetra lalovana na inona zavatra misy na inona zavatra misy vita moa ny tetezamita zany rehefa vita ny tetezamita dia niditra amin'ny mandat fifidianana filoham-pirenena lany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina niditra amin'ny mandat betsaka nanaradia azy ary betsaka nakafy azy ary mbola nitoy izay resaka fanaovana fotodrafitrasa sy ny asa rehetrarehetra ny voahan'ny vina sy ny sisa tao anatiny fa ny zavatra nyseho io le fitotoana resahantsika tatiorina dia ny samboaravoara be ny ihany ny zavatra nyseho aseho afa-tsy ny eritreretin'ny saina mihitsy zay samy manana mety heverany azy ny olona rehetra ary mialatsiny raha tonga hoe tonga amin'ny fotoana ivadiana amin'ity filoham-pirenena ity dia mitranga ny toe-javatra ohatran'iny dia avy eo talohan'ny alana i Andriamatoa Andry Rajoelina mbola niteny ravana ny anteny meram-pirenena fa tena ny ziriziry ny sasany ary avy eo moa dia misy fanambarana miaingy avy amin'ny iroma dia misy dia nahitana zavatra maro isan-karazany mety tanteraka tokoa ve ataoko entre parenthèse ny hoe aza mitoky amin'ny olona fa ny olona miovaova asa fanontaniana mipetraka izay manahoana ny etika sy ny fidélité politika ananana ao anatin'izany raha mbola fo mitempo sy mahatsapa ihany koa hoe no ihanina mba nahatonga na ohatran'izao niara-ny asa taminy averitsara tsy nirymara rehetra ho mila fanamboarana zany va ozy izaho hoe
tao afo nandorony lamba tsika nefa tsy afaka hiantoka fanahan'olona na izy na izy za de miteny an'izany fa amin'ny alalan'ny asa ny mety ahitana ary tsy maintsy fantatreny foana. Tena somary tetako entre parenthèse kely solombavam-bahoaka avy amin'ny hirimary afaka amin'ny tsara teny izy afaka amin'ny tsara teny izy fa namanay mpanao gazety eto amin'ny Viva andeha mba hanao interview azy rehefa manontany izy fa na izy moa nareo hirimary izy nefa naveriko tsara ary mbola tanora kely vao eritreriny izy any tsimotsimo any misy azy fa tena vitany no miteny hoe fa ngaza ny Viva zany mbola misy foana tena malahelo ianao mahenao an'izany tena mbola misy tompoko ny Viva mbola eto zay tsy manaratsy an'izan'iza tsy manao teny tsy mendrika amin'izan'iza fa mametraka amin'ny fanajana feno amin'ny tsirairay mitaiza ny olom-pirenena amin'ny alalan'ny asa fanaovan-gazety ary mampanao gazety ny tena dia mijoro filamatra foana amin'ny mahazana-bahoaka tsy hamita bahoaka anay fa ho tsarain'ny tantara eto tsika fa zany ve ny toe-tsaina nanany mpanao politika olona safidim-bahoaka mitranga koa io problème rehetrarehetra io mba tia hita le olom-pirenena tao anatin'le atao hoe fikambanana anisan'le filoha teo aloha mba hiaro ny namana na dia ifampiresaka fa samy variana any daholo nefa tsarovo tsara fa safidim-bahoaka eo solombavam-bahoaka tamin'ny fianaran-tsotany vao nanomboka iny koa izy no hita vidéo voalohany avy amin'ny hirimary izy ary anisa miteny izy ao fianarana avy amin'ny izy ny anisa miteny voaka amin'ny anina salamzao iny raha petrako mifanontaniana fa tsy hanamarina voninahitra sy tera tombotsovy ny mety mahatonga an'izany ataovy melo lalana tompoko any fitiavan-tanindrazana sy fitiavana amin'ny vahoaka amin'izay tsika afaka mandroso tsara fa raha ohatra tonga amin'ny fotoana sarotra ka efa nilikilika dia mpanara-maso ny vahoaka malagasy ny tarehy ratsy no tsy azo ovaina fa ny politika ratsy dia azo ovaina ho tsara marina fa hoe mety misy ny lalàna ifampivezana amin'ny solombavam-bahoaka fa ny problème dia zao raha hiteny hoe safidim-bahoaka le vahoaka ny fidy ary ia avelanareo rery avery foana tsy nirimara rehetra ho fa samy tsara teny izy ireo marika angeza be hity zany ka izao tiako tenenina ao anatin'izany dia zao eto dia miteny ny filohan'ny fanavozana amin'izao fotoana za tsy misainto ny filoha teo aloha tsony efa ny filohan'ny fanavozana zao neto filoha-mpanjakana io zany nandimby dia ozy iza hoe ny lahara-pahamehana amin'le rafitra hoentina ao anatin'ny tetezamita hiainan'le firenena sy vahoaka zay zao ny tadiavina
ray zay faharoa manaraka an'izay ohatraohatran'izay zany le déroulement politique misy eto amintsika tompoko andeha matofo loha de mila mailo satria na iza zany ampiboiboiky ny fitiava-tanindrazana sy ny fitiazany vahoaka azy de tadio fa misy jodasy foanao io nge le ohatra ny meko antsika tany amin'ny voalohany hoe 12 mpianatry Jesoa fa misy namadika azy manamafy ny tenin'Andria za tsy miresaka amin'ny filohan'ny fanavozana amin'ny hoe maha-kristianina azy sy ny sisa tsy hidirako mihitsy zay tompoko anazy Andriamanitra zay mialatsiny ny ara-panahy tsy hidirako fa ny teny voasoratra fotsiny ny azoko tenenina hoe aza mitoky amin'ny olona fa ny olona miovaova fa mifanatrehana ny asa de io zao de problème anankiray zao lasa adihevitra be ny resaka siony de io zao vaovao voaka ihany koa hoe mety araka ny vaovao hoe momba ny resaka dinika conférence concertation nationale fa ahoana moa le siony lasa aloha amin'ny fotoana nefa ny concertation nationale mbola tsy vita nefa tsy raha ao anatin'izany concertation nationale zany mety hisy resaka hoe tsisy zany seny izany na mety hisy zany na mety hiova ny anarany na mety ho zao na izao zany zany baraingo mametraka fanontaniana afarany eo amin'le fanavozana ny resaka politika de lesehoana olona mpanao politika candidat filoham-pirenena candidat zao miverimberina eo foana kanefitsika de hoe mampianatra ny ankizy mba hisy andimby sy ny sisa ny orinany fa maninona no tsy misy olona mihitsy hoe zany izy daholo tsetsatsetsat tsy aritra zay taridalana kely zay fa mila amboarina ny fanaovana politika eto amintsika tsy hiverimberena ny problème ohatran'io fa de mahamohatra loatra tsisy avenir politika ka mety soa mba ho tazany taranaka faramandimby any orinany amin'ny fampandrosoana ny firenena ka ahafahany miaina tsara miseha-piarina zay mety misy zany izy daholo lara-pahamehana zao de zao fifidianana rindran-daminao anatin'izany ilaina ny fahafantarana azy ny sehatry ny rano sy jiro problème sosialim-bahoaka inona koa ny famahana ny olana sy sisa fa tsy any amin'ny resaka tsy mivoto manaitaina mba hiomanana tsara amin'le repoblika vaovao zany ilaina hiatrehany vahoaka malagasy hiatrehan'le firenena indray ny fiainana ara-politika iainany Madagasikara rehefa aveo mora manonona an'le hoe fanavozana fa mifanatanterahana azy mafimafy tompoko mafimafy io ka hitadiny zavatra hifotony tsika fanarenana hifotony de zay aloha arenina voalohany le toetsaina entina manao politika fifi moa zany efa nitenenantsika zany teto efa maninona tsy hoentinao amin'ny assemblée président Fokontany mba manana diplôma zao ny maire mba manana diplôma zao ny bentanana manana diplôma zao ny solombavam-bahoaka manana filoham-pirenena manana diplôma zao am'izay mba hafa mihitsy tsika eto miventy fianarana sy ny anina mila mahay mila zao fa le izy be da be ny zavatra tsy tanterahana ao anatin'le izy mba hampifandray tsara n'izany rehetrarehetra zany reny lesoka be da be hita any mikabary ny assemblée sy ny karazany re solombavam-bahoaka tsy haiko tsony ny ilazana azy lesoka ngeza be zany eo miresaka politika tsy tafapetraka amin'ny tokony ho izy mihitsy le politika iainan'le firenena
sy ny lalany mpanao politika rehefa avy eo de normal le firenena raha isehon-javatra somary manahirana foana rehefa tonga ny fifidianana ka na tsy maintsy hitondra fanavozana ihany koa izy mpitondra manaraka io fa den'izao mbola misy ny fotoana tsika tsy hiditra amin'ny problème hafa hoe zona izao fa le sehatra tombontsoa ho an'ny be sy maro so an'ny firenentsika kosa mba resahany hoe ahoana ny apaka an'izay tombontsoa iraha miaina sy manan'izay eto amin'ny tany sy mifirenena mamokatra manam-pahaizana nge malagasy betsaka fa misy manakona rangaha kazavy ty resaky ty misy manakona tadalana foy zay netitsika fa akafaingotsika de hotonona ny larana ndao tsika hitondra ny faneho-kevitra amin'ny antso amin'ny finday araky ny efa niteneniko hatrany am-boalohany eto ampanajana hatrany ry mpiaino ajaina izay faneho-kevitra amin'ny antso amin'ny finday izay 034 07 009 88 034 07 009 88 032 91 901 20 032 91 901 20 reo zany larana idiratsika ao anatin'ny faneho-kevitra raha izitsika vetrany ary ny antso voalohany miraba tompoko miraba tompo resaka politique io le resaka fiaina olona afaka miteny mafimafy veno ento satria eto Madagasikara zay zao tena hitako mihitsy hoe fitiavan-tseza le izy satria rehefa tamin'le fanonganam-panjakany teny izy teny taky daholo amizay raha zao fa raha tena normal matiny raha tena hoe fitiava-tany zany misy ao anatin'le zay de tokony anovo tsara ny fanavozana izy eo ohatr'izao tokony lalana hitondrana tazy fireneny fa tondro toerana safidina de hoe zay ny tolona tena kiaza zay nanao ohatra zao ka tsy mety fa raha zao ampiasa koa ny amin'iny fa sosefitra ny toteneko raha ohatra ka mety amin'ny fanavozana de tokony zao zahatra atao rehefa mandeha le fivianana presidentielle de zy olona rehetrarehetra mitataka tamin'io presidentielle io de tokony amiana seza arakaraky ny hoe vatazony zany na mezana seza anazy zay mantsy matetika ny olona eto amin'ny tany sy ny firenena rehetra seza de aveo minasa mitarika olona anakorotany eny an-dany zay mantsy fahatrana lanina ohatra zao mahazo ny vahoaka malagasy zay fa misaotra betsaka nisy mampatrika isaorana betsaka ianao de makasitraka mitondra sosokevitra koa ny olona zany manampy ao anatin'ireo fanavozana loloa 034 07 009 88 de 032 91 901 20 miraba tompoko mirabanao tompoko eny tompoko tena marina nazadiona voalohany te fa nahelo sezy izao ino tanizavany mato zay taviana namety zavatra mampagaga nefa izy zao atao moramora le radio ataovy moramora le radio azafady maninona no ny sitany fifidianana nandeha ny proclamation officielle d'officiel nandeha ny proclamation officielle tany amin'ny assise tsy nikely ianao fatao foana de mampagaga de nonzay vitiny proclamation officielle any assise
tio iny aloha de hoe namelana fa Allô? Mbola tsy tapaka mbola ao izy mbola ao ianao resaka réseau hoe eny afaka mamerina ianao fa mbola misy ambiny le anao eny tompoko andrasantsika ny antso manaraka miarabanao tompoko eny tompoko miaraban'teny miaraba firohony manerana Madagasikara satria tepesapesa maheno anao tompoko maheno tompoko zava-misy aloha tamin'ny oktobra antony nanalana ny président Rajoelina hoe Jifran ny teny Rajoelina tamin'ny fotoana fa mangataka heritaona izy amana ny olany Jifran izy nangataka izy hoe voatiariko fitaovana na voatiariko olana fa efa tao aloha vahaolana ny jiro gropy satria namafisana ny tete amin'ireo deo teterana amin'ireo gropy ireo eo any koa vahaolana ny jiro manao solera teterana Madagasikara efa nisy fitaovana fanoloana ny fampinjira mafy tonga rano teto Antananarivo raha mandeha teny amin'ny 13 mai nefa colonel Mikael dia nilaza fa vao mialy eo Rajoelina dia mivany rano ny teny izy fa tsy miandry fotoana ela fa farafatarana izy telo volana matoa izy ny teny ny fotoana io tamin'izany dia nieriteny vahoaka fa efa manana vahaolana tokoa fety volana tsika teoriana efa verovery foana andoro-teny olona tavatava ny vahoaka mijaly ny ankamaroany olona tsy misy rano ka mampametraka an-tanina ihany ny teny izy hoe tsy moramora ny manao zavatra ianao teny amin'ny 13 mai hoe tsy moramora ny manao zavatra fa matoa ianao dia mahita vahaolana ny teny lavaka ny ao matoa ianao anaky lavaka dia fa hainao zany hoe mila totovana fa tsy vo mainka indray na fa mandavaka fety volana ozy izy ateo ateoriana tsy mbola misy ny vahaolana fa soa ihany rypiay soa ihany manao an'ireny président Rajoelina misy an'ireny kameo reny fa raha tsy misy reny dia asa amin'azy dia eto tsy manaraky tsy noresana ka misy miany androviana indray zany tsy vahaolana vao anafatra inona indray zany ny fanavozana dia omena volana reny dia izy lafa resaka io fotsiny io zany ohatrany natao tena milangy tamaso nefa nanday ny tena prévenu zao dia rehefa tsy mahita vahaolana ny France zao avily amin'ny sakafo ny saim-bahoaka zao zao mazava koa fa tsy voadina loatoko ny saim-bahoaka fa mila vahaolana amin'ny jiro sy rano fa mitodika amin'le teny matody azy tadidy tsara mihitsy raha miala amin'ny fruit dia ahita io izy io alo eny tompoko vaovao nametra-pialana dia tanàna gabe io moa teo vaovao manaraka hoe ino natao fa ny vahoaka ny fidy anao monsieur le maire dia mbola ao foana ino amitsanga eo miandro président Rajoelina miandro fifidianana raha ohatra ka tsy milasaka président Rajoelina nefa tenenina foana hoe izeny eo mananofa fa tsy mitovy any timma mihitsy rehefa tsy miray dia ny reniny dia zanany aleo vahoaka ny tsara apita ao tamin'ny oktobra sy ny tamin'izao Rajoelina tokoka efa namine vahaolana fa nisy fitaovana tonga fanavozana zao tsika zava-tonga hoe zany atao fandimbo ny rano zavatra tsy mety mihitsy zany fa raha ohatra sanatrisana tika farafarasy mba jiro akaray fa tsy rano tena andavamamba herinandro dia tianao sy be ty aminay ity herinandro dia ary rehefa nampojanary herinandro ora olona mieritrereta ary vahoaka aza manaiky fitahana teo manaraka fa président afa misy zava-be zany ireo tsisy natao ary raha tsy misy ny kameo
ary iny zany nanapatra ndreka mbola zao ny zava-misy ka aloha mieritreritry aza manaiky fahan'olona aza manaiky rebereben'olona fa ho avy ny fifidianana dia miomana sikony rehetra sy mpanohana président velona zao tamy sorona betsaka ianao dia makasitraka tompoko drasantsika ny antso miraba tompoko mirabanao tompoko miraba tompoko eny tompoko alala hoe ay deputé raha olodinina misaofosaozao rehefa nampandorona ny olona mihitsy ngena niraka ny nandonony tasay zany avovatsanao ianarary izy sady tena tany an-dafy rehefa avy izy dia gazaina mba olombelona ve za inona ny eloka vidany ka izy ministra sa inona fa solom-bavim-bahoaka ka tena tia zany zay avoay raha olodinina soasato sorona betsaka ianao dia makasitraka ianao manontany hoe aizy izy aloha andrasantsika foana ny vaovao ofisialy mamantatra an'izay rehetrarehetra zay 034 07 009 88 032 91 901 20 mirabanao tompoko miraba tompoko salama tompoko eny tompoko iza dia avy aizy za juste avy aty Antsirabe eny tompoko io tompoko avy aty Antsirabe atao moramora le radio dia tonga dia mitenena fa azavariana mihain'ny feo anao enary ny tiako tenenina mikasika ny Ramatoa ministra satria iny ny antony raha ny ala teto izy dia nabrogen'olona ny mampitsara azy fa mahagaga rehefa niverina avy agny zay izy tonga dia tsy misy maéleve mikasika an'izay fa tonga dia iny miazakazany le toerana maministra azy dia zay nahagaga fa ahoana miazakazany zany nefa tokony hisy maéleve ny amin'ny abrogen'olona ny mikasika azy mampitsara azy mihitsy fa tsy maministra azy mampitsara azy efa nabrogen'olona tamin'izany ka mahagaga miazakazany amin'ny toeran'io zay zany voalohany mikasika an'iny faharoa ny fanaovana politika koa eto amintsika ary marina tokoa ny tenenina tao namana Patrika fa tsy mipetraka amin'ny etika sy ny fidélité ny olona rehetra eto amintsika mikasika an'ity fanaovana politika ity ary fanaovana politika eto amintsika dia maloto satria maninona moa ny razarapery iny raha fitadidiko tsy diso iny efa firitony iny tsy hita teo tamin'ireny fitondran-dajolona reny maninona zany lalàna teneny zareo fa hoe hoy izy ty sy teny ty hoe efa lalàna efa nisy vomenina tamin'izany tsy nampiarany dia iny tsy hita teo nandritra ny firitony iny tsy hita teo tsy hitako hoe ina no tsy ampiarana zany tamin'izany ka dia mahagaga amin'izao vao nampiarany hoe efa tsy mamonjy fivoriana ara-potona dia ampialana ny olona tahaka an'izany ka mahagaga ny zavatra misy tahaka an'izany mikasika an'ity raha politika eto amintsika ity fa rehefa mininona dia maninona rehefa mininona no andraisana andraikitra le izy izay no mahagaga amin'ity zavatra ity ka izany no somary malasa fisianana kely mikasika an'ireto milaza hoe filohan'ireto fialohampirenena teo aloha reto ny zavatra misy eto nge amin'izao fotoan'izao tsy fanavaozan'izany fa zavatra hitako dia tinina sy fasivema no nanao fanentsehana mikaramana nyreto zenizedy reto nanaovana ny fikorotana sy samihafa teo satria hitan'zareo fa raha nandeha teo ny asa nataony président Rajoelina dia nanahirana an'zareo hoe inona no hotenenina amin'izao satria ny faritra androiny tsy mbola misy zany goudron zany tisan'izany tara zany fa izy nanao ny tamin'ny faritra iny ka hitan'zareo fa hoe ho ratsy ty zavaty raha ohatra ka maharitsy eo rangaha io satria
tsy hita zavatra tsy nisy vola nisy tamin'ny fahatatsin'iny zany igny ne natany hoe signature de projet zay filazana ny fahatatsin'iny taloha e atamin'ity fitondrana velona ty vao nisy zany fanaovana tara zany amin'iny fahatatsin'iny ka zany aby ny zavatra nahirana an zareo ka arak'izany dia mametraka fanontaniana koa mikasika an'ity fitondra teo aloha indrindra fa satria team le zatsika teo moa sy miaso vemo ino nataon'ny team teto moa tako ny fandaingana nataony teto milaza izy fa hoe ho tonga ny katrela aza ny katrela na référence ny pneu aza tsy hita aiza zany référence na pneu zany tsy fantatro hoe firy katrela firy ny référence ny pneu izay hita izay nataony lazainy ty lavalimana fa amin'ny katrela isy atokatrano zany fandaingana hita teto tahaka anzany miaso ve moa de tsy tenenina tsony io raha rakoto vao mbola manezakezaka sisy zavatra ina nataonzy ACV matetika ka zay natoko hoe mba tokony jerena ihany zavatra takana fa ny farany amin'ny resaky zao de hoy zao hoe nisika mandrajoelona rehetrarehetra amin'ny 13 mai manao orange daholo na kaskety na ino rehefa tsy mana de mividy akanjo t-shirt mavomavo hanaovantsika amin'ny le 13 mai manontolo tsika rehetra manera Madagasikara manomboka Natsiranana Mazenga Toamasina Tananarivo Fianarantsoa Toliara zay rehetra mpanarabian'ny dajoelona hanao an'izay ny amin'ny 13 mai dia angaviko hanao an'izany tsika rehetrarehetra ho fantatry ny olona zana nefa ny atao anatytsika pasifika fa tsisy zavatra anihona ana fa anihona fotsiny hoe fosy zay fotsiny nataontsika ny amin'ny 13 mai de manainga tsika rehetrarehetra manera Madagasikara ny am'izay sotra tompoko zao labetsaka ianao de magasin mbola aseo zany hoe mbola eto zay mpiombany président Andirajoelina zay zany mba fanirina andrasantsika ny antso manaraka raha efa misy miaraba tompoko lasa izy tapaka avy any aminao le izy 034 07 009 88 na ny 032 91 901 20 ireo no larana hidirantsika zany ao anatin'izay eny tompoko miaraba tompoko eny tompoko dia mazava ho azo zany fa itsika zany le politika toera sady alahelo-tsezy satria raha ny fahalalako nakotona rivo tamin'ny fotoanany fangatana teo aloha filoha lefitra seny fa keo izy lasa filoha de lasa madio ndray zany nefa izy tao anaty lela zay ny nanao dobla fitondrana teo aloha de zao izy manizakezaka hoe ho ampiakaritsika 7 tamin'ny fisany olona afaka amin'ny zany hoe bobirandray zany izy ta inona ndray raha nytanina anazy zay raha samantany gazety manarakarak' zany ho any Andriamatoro Imersia ianao kety nandefa taratasy fangatana famelana tamin'le mpandraraha anankiray tamin'izy nasain'ny radio Ravavo tamin'izany hoe ty misy taratasy fangatan'ny Imersia famelana fa diso sa hoe eo amin'ny fanjakana ianao zao de afaka mitory satria anana marina satria arovany sasa ho an'ny Andriamatoro ivirakoto vao sy lalala tsara tsika mpamporony fiaina voasazony amin'ny alina roa taona vokatra tsy fahaza tapaka avy any aminao le izy tapaka avy any aminao kamba resaka réseau iso any alohanao an'izay fa nihokevitray raisitsika ny antso manaraka miarabanao tompoko allo mazao toerana tsara aloha fa eny tompoko
mazao toerana tsara tapaka many amin'olo izy resaka réseau angamba ty tapatapaka ty 034 07 009 88 na 032 91 901 20 ao amin'ny antso tarby namana tsima miarabanao tsima raba mamy dia miaraba ny voaka malagasy ny tiako hidirana kely asiana fanazavana ty atoandro ty misy teboka anareo tiako hazavaina satria misy ohatrany hoe karazana langa zany afafy amin'ny voaka malagasy ankehitriny ny point voalohany nisy le tatra nataon'ny cour de compte hoe nisy vola 3 milliards mahery kely zany hoe very tamin'ny fitondram-panjakana teo aloha dia misy ny haino manjery amin'izao fotoana izao dia tena milaza mihitsy hoe io lela vola io zany dia hoe ny filohan-drajoelona ny nakan'io dia lainga zany zavatra zany ary tsy marina zany zavatra zany fa ny zavatra marina dia hoe ny filohan-drajoelona tamin'ny mahafiloam-pirenena azy dia manana tetikasa ny fitondram-panjakana ampandrosoana ny firenena ary hanatsarana ny fari-piainana ny voaka malagasy dia reny tetikasa misy projet isan-karazany zany hoentina nanaovana développement dia reny projet tsirairay avy reny misy tompona andraikitra dia alefao ny fanadiadiana any amin'ireny tompona andraikitra tsirairay avy reny ka raha misy tompona andraikitra nangalatra n'ilay vola dia izay no anina fa tsy ahely any amin'ny aina manjery amin'izao fotoana izao dia hoe io vola io dia nalain'ny filohan'ny rajoelona ary tena tsy marina zany zavatra rehetrarehetra zany ka tsara ihany nitorana fanazavana zany zavatra zany satria lasa mahazo zavatra laigna ny voaka malagasy dia tsy mahafantatra ny zavatra tokony ataony zay le point voalohany le point faharoa dia hoe gaga ny tena raha nahita n'le hoe nanao fianianana ny membre ny CENI tamin'ny herinandro iny dia namety tety andro ny filohan'ny CENI hoe amin'ny volana oktobra ny fifidianana ny filohan'ny repoblika dia nisy tety andro anankiray koa tsadiliko moa le izy dia gaga ianao mahita an'izy hoe volana oktobra 2027 ny zavatra ndradradradraina sy nataon'le fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao natao litany mihitsy hoe isy ny concertation nationale eo anatin'io concertation nationale io no andrindranana hoe ametrahana zavatra hitondrana an'le firenena dia gaga ianao rehefa tamin'ny herinandro hoe mahita n'le filohan'ny CENI hoe nametraka tety andro izy hoe amin'izao ny fifidianana arina dia amin'izao ny fifidianana filohan'ny repoblika dia rehefa nanontany iny izy hoe foana moa nareo no afaka mamaritra an'le tety andro sady ohatr'izao dia niteny le filohan'ny CENI hoe zay le voasoratra tao anatin'le feuille de route ay zany nisy feuille de route ihany zany le izy kanefa ny filohan'ny fanavaozana dia niteny hoe tsisy feuille de route zany fa tatitra momba ny asa vita no natao tany amin'ireo le bailleur de fonds reo ditanao misy zavatra tsy misy zavatra lainga zany afafy amin'ny voaka malagasy amin'izao fotoana izao ka lasa very le voaka malagasy hoe inona marina raha moa ny tena marina inona ny zavatra tena misy ka zay zany tsara asiana fanazavana mba ahafahan'le voaka malagasy malala ny zavatra misy etin'ny Madagasikara hoe mandeha aiza moa tsika ty manahoana ty fiainam-pirenena ity fa ny zava-misy ika amin'izao fotoana izao na ny rano sy jiro tsy voavahan'ny fitondram-panjakana io ary tena voamaika zava-doza satria araka ny tenin'ny DG Jirama zany dia hoe ho asiana hitety fokotany zany ny fanapahana an'io rano dia jereo amin'izany hoe ianao ve ny rano tonga nanongana ny fitondram-panjakana io ianao dia milaza fa manana vahaolana maty-paika dia babo tokoa fon'le olona fa ankehitriny voamaika pira lavitra noho n'le nataon'le fitondram-panjakana teo aloha ny zava-misy ankehitriny zany rehetrarehetra zany dia hoentina anadiovana ny sain'ny olona satria zavatra lainga no afafa amin'ny olona dia lasa tsy hitan'le olona tsony ny tena hoe aiza ny marina dia aiza ny tsy marina ka zany zavatra rehetra zany namana mampatrika sy mivoaka malagasy dia hoe atsika voaka no mamisa visa tsamy mamisa visa hoe hoaizy ty firenentsika ty ary ny zavatra misy dia hoe tafiditra lalina ao anaty fahantrana ny voaka malagasy amin'izao fotoana izao ary tena potika tantera ny toe-karena malagasy zay ngava ny fanazavana tiako entina mamy isaona betsaka ianao tsy manapita izay tomaky sy fanazavana zay andrasantsika ny antso manaraka mirabanao tompoko miraba tompoko drany
ao amin'ny équipe-ny Viva miaraba mamefatra mami 335 somary tapaka teo région ngamba amin'ny problème mamy voalohany indrindra mamy tsy de manana zavatra horesahana amindreo olona milaza fa mitondra ny fanavozana amin'izao fotoana izao ny tenako fa mifanaka sy mitanaka ozy ohatrany saka mahita ny zavatra ataonjareo voalohany laza zareo fa horavana daholo reto androm-panjakana manaraka reto de nilazaina zany teny Ambotsoroatra vetivety eo lasa nandeha tany naka hoe ameo tanany zay miotsodrano zay fa zay mifolo reto ny anakevatra mpanolo-tsainako janona teo indesaka iny teny am-piangana ihany koa de niresahana fa de ofiditika ny fokotany manomboka zao fa tsy eketika tsony ny anaovana fametrapetrahana andreo amin'izao fotoana zao gaga ianao fa any amin'ny tuliara any tafapetraka daholo fokotany napetrapetraka fotsiny zany zavatra zany stratégie politique zany efa fantatray zany tsy manahitranay tsony fa na izany izy apetraka reo de zao ny zavatra mahatonga ny teny tsy mampatahotra zany tsy zareo rery ny latsaky eo raha ilatsaky izy fa mety folo roapolo ny candidat eo ary anisan'ny ataontsika hoe tsy maintsy ao anaty liste ny tim za tsy matahotra tim fa natamo manatao zay moniko le filazako anio tsisy atahoranany io ao fa zavatra tenetenena de zao hoe vao fitaky ny action politique anio ihany zareo reo fahatelo mampalahelo de ty mamy rehefa miresaka zareo ny amin'ny radio hafa any de hoe 12 taona nitondran'le filoham-pirenena 0 note menace izany ray eto de hiteny hoe enim-bolana nitondranareo le zavatra andresanareo rehetra teny amin'ny 13 mai mato zay hitondra de ovana eo anaty fotoana foiny jiro sy rano 0 amenanareo za manao hoe 0 faharoa manara-baovao na national na international zay mamy mahita zany ao anaty internet ty ananina ty tena midanaka mamy mahita zany hoe efapolo ny sambo ny tonga ao atao masina omena lalana hitondra bois de rose amidy any velany efapolo sary hitaka be mihitsy ny ao anatin'ny APMF amin'izao fotoana zao sinoana andrakoto ampina andrabe tsy misy ny tsy fantatra tsony ame alalana hitondrana andreo bois de rose reo le fitondram-panjakana teo aloha zava tsy nanorana bois de rose zany reo tsy mivarotra andreo fa misy tompona andraikitra mivatana tamindreo miaro andreo teto Madagasikara amin'izao fotoana zao baraka le bois de rose efapolo jereo ny raisam-pirenena fa zany akory tsy hoe zay malahelo fa ondranareo bois de rose zavatra tsy fanao teo aloha ny ataonareo amin'izao fotoana zao zany zavatra zany de mahagaga magnano azy hoe aondrana raha manontany jiramatsika de tsotra ozy minisitra hoe azo fitaovana hoentina renovelena ny fitaritana rano any ambany tany any de tonga de ozy izy ndray le directeur efa mipetraka ny famatsina rano azo amatsinana Tanarivo ary andeha isaky ny calendrier hoe zao ny ary amin'izao fotoana zao nefany tena gaga ianao mahita fa ka falona zany teo any ambany rano zany mamivita indraindra tena io ara la France manadio na Tanarivo manala savakanal 24 mois jereo zay piasa ina filazan'le programme nasana taony ka maika fa an'olo an'izany ao anaty tany eo zany hoe fampandrina disa ho any vahoaka zany hoe ninonareo inona moa ny zavatra ataony vahoaka am'izao mianjy hoe ahoana ny zavatra ataonareo mikasika diso rano fa mimafy aminay eto amin'ny alina ny olona vao ohatra mitsena be ny tanàna rehetrarehetra mandahatra bidon sy miandro pop mandeha amin'ny alina de ahoana ozy izy le ray aman-dreny rehefa ndresaka izy eminay avy aty hoe manjana mpianatra raha tara tsy lasa mianatra mpiasa tara foana vao miditra satria rehefa mba mandeha kely le rano 2 heures 3 heures de temps zay vao manararoatra mizakazaka ka ny azy zany teneniko zao zay hoa tsy malahelo nakanareo le fanjakana averinay zay tsy malahelo nakanareo ny fanjakana fa ny zavatra ndrasanay hoe ahoana nitondranareo azy de eo zay nijery hoe inona le ho ataonay ao anaty fikeonantom-pirenena mbola ifampitadiavana ny zavatra misy eo le nylazay le namana teo mikasika ny seny reny natao hoe délivre tsy ianaoky manapaka an'izany fa ianao ndray manana fitery zany eny revitra ny azy so de mbola tafapetraka eo de alefa meloko le izy mba hanahitra ny rehetrarehetra hoe tena mahavita fifanarana amin'ny rosianina hono izy raha tsy manana an'izao nareo de amenay an'izao raha tsy mahavita zao nao 10 andro de tavavoakanay valopivitana ka anao mahita zany de ozy hoe zao le izy ampandehanao amin'ny lalana tokony andehanany le zavatra
io zay mahita hoe mety aminay io fa zay tompoko de efa vonona am'izay zavatra rehetra itondranareo azy amin'ny fifidianana zany efa miomana am'izany ny aty anatin'le hoe fiarahana am'le filoham-pirenena teo aloha zay tsy milaza ho avy hoe averina io de io ny ataonay ahoana fa zavatra mbola surprise ny resanay aminareo fa hoe mivonona fotsiny zay de zao misy namana teo hoe anao an'izao zay anao an'izao za aloha de zay misy organisation isan-karazany ataony rehetrarehetra any fa ny anamy fantatra zao za mififidianana zany andrasanay fatratra mihitsy ary eo ny ampiseovanay hoe mbola manana maizay anay zahay mame voninahitra mamy sy ny ekipa ao anatin'ny viva mame voninahitra daholo tompoko so nabetsaka ianao de makasitraka tompoko mandroso ny antso manaraka miraba tompoko Allô miraba tompoko Miraba namana mampatry vola nosorato ny nasany mitiako tenenina maritsy ny teninao fa tsy misy zao rehetra zao raha naindrahina ny tao amin'ny herimary io no vao nanomboka tamin'le fifidianana tamin'ny 2006 de tapitra ny mandany président voalohany de nitapitra mandat faharoa teo amin'ny fifidianana ny irotsaka député na ny maire nataony ny lehibe an'ny vondrona herimara ngara somary maka teo ny hitako lesoka lehibe indrindra satria zay kinamanamana zay fantatra hoe misy resaka miodikodina tahaka ny ahoana fa ny fantatra aloha de ny mamim-bahoaka tafiditra lesoka lehibe ary iny ny tena isany namingana ny flo Andry Rajoelina iny zany tokony atao lesona satria sokenda ahitsako solavo ayamindra io zany tokony eny ny olona ifotony ny olona eny amin'ny fokotany zay ny mahasara le hoe any amin'ny fokotany vidiny ny olona eny ny mahalala ny olona tokony hitondra azy ajany koa ny amin'iny miditra amin'ity resaka fanavaozana le resaka fanavaozany any koa de efa tramo voalohany mihitsy io de efa tsy mety satria io na inona hoa olona tonga ho azy io tsy avita ninina io ohatra zao fotsiny hoe amin'le resaka jiro sy rano tsy nahita vahaolana nezy ary tsy vahoaka neny nanongana n'Andriamatoa Rajoelina fa ry zareo fotsiny ankeriny mihitsy zay filazazy de tsika vahoaka zany ny tokony heritreritra eto zao de mo député Maître Raoulodine olona voafidym-bahoaka iny olona mamim-bahoaka iny ataoko ngambo tsika fa tsisy tsy nahalala ny asan'iny tao amin'ny anteny meram-pirenena miaro ny tanin'ny vahoaka manerana ny Madagasikara mihitsy ny tanin'ny vahoaka malagasy ny narovana ka za eto de te anatitra antoka hoe za de mieno mihitsy fa ireto karahan'ireto no ambadika ty fanakorontanam-pirenena ty ka noho izany zany tokony ahoana analasaka an'ireo karahan'ireo izay mibody ny tanitsika satria tsy an'ireo aneny tany fa ny vahoaka malagasy nahoana ny vahoaka malagasy izay no andefitra ka ny akamaroan'ny député amin'ireny nanaovana ny Andry Rajoelina ireny tamin'ny voalohany ny elany izay tokony hoe hiaro mihiry-marany io be ny député nahoana ny tsy afaka azy noho izany mandehibe zany ny vola tao amin'ny anteny meram-pirenena tao ka reraka ny vahoaka de isany malahelo satria ny député tsy any amin'le olona arovana tokony mahay miaro any ianareo na ireo député anirimary ny député Saondra Marie Michel ry député tapaka avany aminao le tapaka avany aminao andrasantsika ny antso manaraka isorany alohanao tamin'ny faneho-kevitra eny tompoko miraba tompoko miraba nareo radio ao miraba ny technicianina miraba ny iza de avaiza de ataovy moramora le radio azafady naingo le radio de miraba ny tsiasa rehetrarehetra madamo sorakety afia manasara vatovavy iza de avy aiza azafady de mbola makikika zay
vatovavy manao tsara vatovavy eny tompoko nena zany sy tegna moa zany izaho mipetraka eto ampiasa tragno fa tsy malala resaka politika fa mieno raha mieno zany dia mbola veroko ihany zany hono zareo fomba sady maregnina ry zareo no zamba satria voalohany ary zareo dia milaza fa tsy mavita sisy zavatra vitany Andraville na makely arafa zero no tenena anazy zamby araka ndray zany tsy mahita ny zavatra vita eran'ny Madagasikara dimy ambinipolo taona mamy ilalana aminay lala tany taminay natao passé io mbola tany io nolovanay tamin'io mangasy aho hitanao zao dia zasy ilanao amin'ny passé vitany président Andraville misy aminay any magnambarana CSB agny koa zay agny misity agny lalana efa sisy lalana tany io Batilambo inona moa izy teo garotiera io dia lalany tany be mandrevo dimy ambinipolo taona zaho nefa ny vita passé zany agnanaovako anazy zareo hoe sady zamba no marenina zareo satria tsy mahafantatra ny mpitondra amizao miady ankarona karavalalany-karona miady mifanekitra agnatin'ny ano miteny zahay nde tsy manam-pahezana da aika dia tononay satria tenay président Andraville dia magnano kokoa anazy mianakavy ivelany any zany dia mirary soanao président eto zay fa za matahotra ianao dia nizaka ary zareo zany resaka hoe orange rahina efa nisy raha vavy nidirako nizakako an'ity hoe rahina amin'ny loko ambarin'ny mpandoko ny loko orange fa raha mbola misy loko orange eto mbola Madagasikara dia sy misy orange foana zay mandrakizay mirary soanareo zany fa tsy malala resaka politika ao fery zareo fotsiny zany sady mogna maregny miteny zany ministre ny fisarana izaka ihany momba ny ministre ny fisarana satria miteny vaovao malala vaovao voalohany teny voatonga tamin'ny ministre io izy dia nizaka fa hoe nalaina ny mamalagasy le natao Andraville fa tsy malagasy taon'izy fa za gaga zay am'izao fotoanandro zao fa olona vazaha tadiaviny alaina Madagasikara ty misarahiny tsy malala ninninona mamy ampiasa tragno hoe hitanao zao vaovao ohatran'izany zany dia ahoana zany izy nilefa ta ivelany tagny magnino sy prison eky aloha fa mbola manana foteny izy ka sisy olona sa ya tapaka avy any amin'olo izy saona betsaka ianao dia makasitraka antso telo no raisitsika sisa dia amarana ny fandarantsika miarabanao tompoko miaraba tompoko teka mba misy zavatra teneny tena mampatrika mahazo le olona eto Andravomanga eto teka lazatseny eto mpangary posy betsaka mpanao sity mahetra dia jereny olona fotsiny aiza le mpitondra fahefana gagaga ny tena fanavozana fanavoazana tsitako zay fanavozana nefa fahavozana mihita maro makeny fisantsy teny mananamana anankiray vantakitay menaka morodalana dia betrabetra teo andalo le mpitady dikely ragetsena maka ny raika lahy dimanjato afaka ratasakazy misy maka koa dimanjato koa afaka kelikely iny misy maka koa aiza le mavoaka madinika am'izany ary mpitondra fanavozana io feo mahay atao zay ataonareo nareo ne atao hoe mpitondra nefa atao hoe tsy mpitondra malagasy mizaly voalohany indrindra ianao filohan'ny fanavozana ianao ataon'ireo mpanao politika sady bakolo ianao ka jereo le vahoaka madinika ty ambany tanàna indrindra anao ministry ny fisarana koa tena marina ianao mipetraka tany ivelan'ny tany anao fa tsy nakaty Madagasikara ty fa tsy filoha ihany rajelo na hoe vazavaza olona gasy ray ve lazainao fa vaza malala menatra ary mandiny tena fa vavy ianao fa efatra
momba ny diso rano dia tefatloty ety aminay ty dia tena mizaly karano to amin'ny roa maraina ny to vao mandeha na mahafantatra ny vahoaka eto Ankadifotry angamba zany dia moa dia tapatapaka eny teo zany anay ny tele Kaplaza tonga dia may amin'ilay jiro miakatra mihitsy vonona io za dia tena mangataka amin'ireo mpitondra fakana io fanavozana da tena manavo marina ireo ny sosialy vahoaka variana dongo seza io no dalo ambolo abateo ianareo ihany fantatrareo fa ny fiainaka madika tsy fantatrareo etsy ianareo amin'ny radio hafa za hoe atao zao ina fa tsy oty zasy any leky dia raha mikatesiziny hoe vahoaka malagasy am'izao tena marina fa zay mampatrikana dia misotra so nabetsaka ianao dia makasitraka tompoko lasatsika ny antso manaraka mirabanao tompoko miaraba mamy miraba tompoko miaraba kabetsety raha 67 eny tompoko le izy ny fantatra hoe tonga tsy lery le fanavaozana tsisy programme tsisy ninninona dia normal be raha zao mifandeha dia samy manao zay mahapety pety ny zavatra ataon'le député miaro ny sezany fotsiny reo anatin'le dipotona zany no teteza miteta dia mariako tsara dia zao le député zany samy miaro ny rambony tapaka dia avy eo zay mahazo any aloha zay tsy mahazo fa zao le izy zao teo namena heritaona namendrajelona heritaona teo efa ao le vahaolana fa ao anatin'ny heritaona nanaovana an'le processus tsy nahary peritsika dia zao tray zao litanian'ny sasa dia hoe vo fito volana zay mbola misy dimy taona zany mbola misy 10 volana zany ray atrajelona teo dia toko mba mahary pery inona zany nitlovana raha ohatra ka hoe iadry heritaona ihany tsy mitovy hoe zany heritaona trajelona sy ny 12 volana fanavozana izy zany mahasaby hafa zay tena be le izy fa zao mandeha any an-dafy any lasa an'le filoha fanavozana tapitra amby 20 meo dia le an'ireo groupe pétrolier reo Total Jovenas la Galana dia ny filoha frantsay mampiona filoham-pirenena rehetrarehetra any dia osodiavina ndray ve zany mbola omena 20 taona manaraka ve zalahy reo dia tsy ampiasaina ihany zany le raha fikiriany tamatavy dia eo tsika hita surprise day rehefa tonga avy any io filoha fanavozana hoe zao ndray zavatra sodiavina tany tsy le zavatra atao mihitsy io mampatonga le seny mamorona élément io satria le ipetraka 20 volana mandray vola tsy amin'ny antony io fotsiny hoe mamay ahoana moa nanaovanao hoe octobre 2027 ka fifidianana filoham-pirenena dia amin'ny volana jona ny NDS ny référendum ahoana moa ny afantaranao zany ka ny afantaranao raha ny concertation nationale hoe ofidina aloha fokotany volana jona dia fidina avy eo hoe anombola mera ve sa izy gouverne zay vo andeha fa tonga dia faritanao ty aloha fotoana ty seny te koa ny tokony ianao an'za fa tsy seny io raha fa tena tokoa satria tsy maintsy zay teteza mity eo nikarakara fifidianana dia seny transition zany tokony hitondra raha fa tsy seny normal io any izy dia takomana amin'ny maso vahoaka dia takomana fotsiny dia entina amin'le izy dia io zao le député Raholdina dia rinany député Raholdina dia alatra tany oatra le olona ina zany hoe le olona zany vao tonga avy any amin'ny avion dia to dia hoe nisy fitoriana taratasy vaovao zany io misy pression anakarana ny mahazo an'ireo rehetrarehetra oreo na ministre de transport na mpitsarana io na ny ministre ny rano na ny angovo karana daholo reo intérêt karana daholo ny arovan'ireo fa tsika modaodiko dia tapaka avy any aminao tapitra angamba ny fahanany antso ray farany arisorany ianao tao anatin'izay faneho-kevitra zay a 034 07 009
88, 034 07 009 88, 032 91 901 20, 032 91 901 20. Eny tompoko ianao zany mamarana ny antso a. Miaraba tompoko. Saona tompoko. Miaraba tompoko. Raliva. Eny tompoko. Io. Raliva avy aty Fianaratsoa ihany. Eny tompoko ataovy moramora le radio anao fa aza mivarina mianao le radio dia tonga dia mitenena. Saotra indrindra tompoko amin'ny famaranana. Aza varina miaino radio fa ataovy moramora le radio dia tonga dia mitenena. Tompoko amin'ny famaranana amin'izao fandaran'izao fa misaotra tsika rehetrarehetra. Eny, misaotra tsika rehetra amin'ny fampaharezana tsika mba samy andinika tsara ny raharaham-pirenena fa maro ny zavatra tsy mandeha amin'ny lohany amin'izao fotoan'izao. Arak'izany dia mbola mametraka foana koa ny araky ny lazainao mampatrika mba hipetraka amin'ilay hoe etika sy ny fidélité ny olona rehetra koa mpanao politika. Fa io no zavatra tsy ampy indrindra eto amin'ny mpanao politika amin'izao fotoan'izao eto amin'ity firenentsika ety. Manoloan'izany zay dia miteny ihany satria ina ny antony maro ny zavatra tsy mandeha amin'ny lohana amin'izao fotoan'izao. Maro ny zavatra hita mandeha antsizy. Anisan'izany ny fampanantenana ny resahany toy reto atao hoe fahavoazana tony. Izay hita marina fa tsy mandeha amin'ny lohany. Indrindra moa fa firesahana amin'ny hoe hanao an'zatsy hanao an'zaroa nefa tsisy mandeha amin'izay ny lohany. Tsy tanteraka izay tenam-bary. Dia fanantenana pokaty fitaka no atao etseroa hamiliana ny sain'ny olona, hahazahoana ny fon'ny olona. Kanefa ny fon'ny olona eto amin'ity notsika ity tsy ala amin'ny fitiavana ny président Rajoelina n'inona no hataonareo, n'inona no hatokonareo ao. Tsy zavatra hialan'ny olona amin'ny président Rajoelina satria ina ny antony. Raha tsika mijery miamizany tsy mbola nisy teto na aniza ny tena zany na aniza ny tena amin'izany tsy nisy teto zany miamizany. Fa io zany atao hoe vision. Ka ny filoha manana vision no mahavita izany. Fa ianareo tony inona no vision-nareo amin'izao kilazanareo hoe tapaka avy any aminao mety lany fahana izy. Izay ny antso noraisina tamintsika ry Piaino Jaina akasitrahantsika rehetra tompoko tao anatin'izay faneho-kevitra izay. Amarana ny fandarantsika lolo anatin'izay raha fitinina ny faneho-kevitra izay nentin'ny Piaino teo dia atao hoe mbola betsaka ny zavatra mampiasa sainan'ny olona ao anatin'ny rivotra politika entina mampandroso amin'ny Madagasikara. Eny fa na dia hoe ho avy ny fifidianana ka hiova ny filoham-pirenena sy ny sisa. Ny zavatra hita sy tsapa mantsy dia miverina ihany amin'ilay hoe fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Mila fanamboarana ngeza be izy io. Ny fitezana ny olom-pirenena amin'izany sehatra ara-politika izany. Ny olana mitrangana eto amintsika ry Piaino Jaina dia izao hoe io zao tonga amin'ny fotoanan'io resaka ohatran'izao ary zareo tsara ny zavatra misy hatramin'izay samy mandinika tsika ary samy manaraka tsara. Eny fa na dia ny tantara misy sy ny zavatra misy iainana mandraky tiany androany dia zay miaraka eo
eo amin'le fitantanana dia jereo fa lasa mpifahavalo indray rehefa avy eo matsikaritra an'izany ve tsika mpifahavalo ara-politika io dia ohatraohatran'izany foana ny zavatra miseho dia inona ny zavatra hain'le olo-pirenena tsy enjery rehefa avy eo zavatra ratsy fa zara fa misy ny zavatra tsara. Zavatra tiako tenenina ao anatin'izany dia zao raha mitsara mpitondra anankiray tsika mitondra an'ity firenentsika ity ka tena voapirofo anisan'izany ny amira dideratsiraka za tsy manao hoe tsara zato isan-jato izy fa hoe nisy ny fanapirofona ny asa nataony ny fotodrafitrasa vitany ny fampandrosoana netiny teo anivon'ny fitantanan'ny firenena inona reny tokony olany satria amin'ny maha-vahoaka mpanara-maso mahay manao fanotsiana ny vahoaka amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka solotena ny vahoaka dia mazava ho azy afaka mitondra ny feom-bahoaka fa tsy mitady problème hafa tsy mataty an'le olona hoe eo dia ohatran'izay le mpitondra teo aloha nitondra ho ahy izy tamin'ny toteza mita averiko izay bravo daholo nareo rehetrarehetra tao anatin'ny firaisan-kina amin'ny mpanao politika nahazo seza ny asa niaraka taminy hita maso zany fantatray zany samy niasa daholo nareo nisy vokatra nentinareo tao anatin'izany fa naninona rehefa avy eo lasa mpifahavalo ara-politika angresahako lasa mifanenjika dia rehefa ohatra tonga amin'ny mandat vita amin'ny fifidianana safidim-bahoaka lany filoham-pirenena le Andriamatoa Rajoelina sarotra neny anaova ny fiaraha-mitatany manana ny entité politique any izy manana ny vinany izy zay nandatsahany vahoaka vato azy dia nitonga izy mandat voalohany nisy ny fotodrafitrasa vita nisy ny asa rehetra natao voazo tsapahitanana nisy ny fampandrosoana nisy ny fijery fanady tsy ampy ny sosialim-bahoaka zany tsy ho ampy mihitsy ny fijerena zany fa tsy maintsy ezahana foana nizanizy na mpitondra amin'izao tsy maintsy zany daholo nisy ny zavatra rehetrarehetra hiditra amin'ny mandat faharoa nefa mandat roa ihany anie zay ny lalam-panorenantsika mandat roa ihany ny mpitondra inona ny mahatonga ny mpanao politika tsy maharipery nandritra amin'ny fotoana lava nisy teto amintsika tandia miverimberina foana moa ty resaka ty tapitra ny fitotaona ao indray nefa atao anatin'izany mba nahitana ny zavatra misy dia lasa eniky ny resaka fifanenjehana sy fahavalo politika le firenentsika dia le vahoaka no takona tsy mahita ininona satria iza manajamba azy ambava homana tompoko mampomieritreritra